Kinga Panahy nampitondra ny lohateny hoe niara ny lalao. Tamin'ny sika mbola niara ny lalao, anisany mba nahafinaritra tokoa lesy. Nefa tsy ho adino izay rehetra natao, tsy inona moa izy ity fa resaka baskety. Fialam-boly tena soa sy fanatanjahantena tokoa, no sady mampiboaboa fa hoe isika ilay tena nahavoa. Nataony lahy fampisehoana rehetra, nefa izaho koa tia anisany be zesta. Ny fiainana moa dia azahoana fiesta, koa dia saorantsika koa ny tompo ho antsika rehetra izay mbola tsy festa. Mahatanora lalandava ny zava-bitantsika, ka aleo mba tohizana faran'izay lava sy mba atao style tetezamita. Tadiditsika tsara tamin'ireny lesy, rehefa raikitra ny lalao izay natao. Ialahy mihazakazaka sy mivezivezy, ny sasana nefa miandry pasy fotsiny amin'izao. Raikitra tokoa tamin'izany, koa nandeha hatramin'ireo faintifainty. Ny mpitsara moa manara-maso eo ihany, fa ny ahy aloha dia nampiarahako tamin'ny dunk. Tsaroan'lahy tokoa ve? Farakaraka ny nahamaro ny mpijery no nahatonga antsika tamin'ireny izay miseho matanjaka be. Indrindra moa rehefa eo mason'ireo sipakely, dia toy ny tsy mahatsiaro tena intsony fa milalao baolina irery. Ka indraindray no niteraka tsy fankazahoana samy ekipa. Tantara daholo le sisa ireny, fa mba justa avoakako ho ato anatin'ny kinga. Amin'ny ankapobeny tsara ny fiarahana, tao anatin'ny fanatanjahantena sy nahazo vahana. Ny vokany dia lavitra tanteraka ny aretina, sy ny vatana salama ka ny saina tsy isy pentina. Ny toerana ny lalaovana ao Toamasina, any amin'ny stadium sy efa azo lazaina trasy. Nefa raha Antananarivo koa dia Mahamasina sy tany fampisehoana an'ilay sanganasy. Fa Ambodimpont hôpitaly be izay no anisan'ny fiandohanay. Ny amin'ny resaka lalao basketball, ka tsy maraina tsy atoandro tsy alina, fa mba tena anisan'ny manala sy tena mpanala. Maro ireo toerana fale izay efa filalaovana sy be dia be, fireo no mba namafisina ato anatin'ilay tamberiny fitadidiana. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga.